Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta no irebako anareo rehetra zay manaraka rikomeny fandarana azo antoka fanavota ao Kristy zay ndraiky etako ny mpitandrina slofinirina ramborsonna. Matoky aho fa ny fahasoavan'Andriamanitra mitosaka amin'ny tsika tsiray avy ary na aiza misy nareo de mba ny fahasoavan'Andriamanitra tanteratsika ary ny fanahy masina manokatra amin'ny fomba ampanafisina saina handray ny afatra. Satria moa tenin'Andriamanitra no dinihana de hivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra miramponao, misaotra ny fahasoava famonjena amianao anay ka ny fiadananao mihoatra ny fanarehetra vonoany fananay sainay nirezay ny tenay ady arovana am'le ratsy zay. Misaotra Andriamanitra menao sainy fahendreny fanana rahapetrako amin'ny vavako ny teny ary anao koa nitondra ny afatra amin'ny ora zay mienso manaraka zany. Amin'ny anaran'i Jesosy akoho fonoandrany no voko zany vavako zany. Misaotra Andriamanitra, amen, alleluia. Efa vitatsika ny fandravanana mbony amin'ny aretina ary ny fanafodin'ireo. Ary zao ndray tsika de resaky mbony amin'ny hoe ny ràn Jesosy. Satria zanak'Israely dia manao fanatitra de mitondra zany rano zany ambonin'ny alitara. Ary de ahoana moa zany satria tandindona reny. Atsara mba hovakitsika aloha ao amin'ny Exodosy 12 rehefa miresaka pasika tsika. De zao mivolaza vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Resaka pasika no laina moa de zany de ao amin'ny andiny 5 misy teny toy zao ary ny 7. Exodosy 12:5-7. Zanak'ondry tsy misy kilema de lahy izay ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ny volana ity, volana voalohany zany eo mars avril eo zany. Dia direo tsara eto fa hamono ho azy amin'ny ariva ny fiangonana de nisy rehetra. Rehefa ariva ny andro 14 zoma arivo zany no fanandrika am'le nahatapitra ny ainy Jesosy. Satria amin'ny baiboly ny ariva no mandeha meloa de nisy ariva nisy maraina andro voalohany zany. De tahaka zay koa ny andro faharoa fahatelo sindreretra eo amin'ny baiboly. De eo amin'ny ariva ny andro 14, ny andro 14 sabotsy. Ariva ny andro 14 zany zoma ariva ankehitriny eo amin'le fotoana nahatapitra ny ainy Jesosy indrindra. Ary andiny 7 ary analany ny raha ka tentiny amin'ny tolamba varana roa sy amin'ny tataom-baravarana trano zay hinanany azy. Hoanao amin'ny trano anankiray zanak'ondry mipasika alatsiny voatery manazava kely pasika kely dia alaina ny raha atao amin'ny tataom-baravana sotrana roa. Hoantsika ankehitriny efa vomotra amin'ny fidaliny satria manambara an' Jesosy io nandatsaka ny rany izy de tsy mamono zanak'ondry zany tsontsika fa Jesosy ny zanak'ondr'Andriamanitra vovoany pasika ho antsika. Ka asinaray amin'ny tataom-baravarana ny teniny eo amin'ny androtsika manaiky satria ny tenantsika tranon'i Jesosy tempolin'Andriamanitra dia manaiky ny saina ary ny fo mino ny fo mizara roa sahala amin'ny hoe tolana roa fa mino ny fo dia eken'Andriamanitra zany. Azay mazava-dehibe ndraha rehefa manaiky ny saintsika mino ny fotsika de miasa mivokatry ny asan'io ràn Jesosy io. Ary zao voalaza eo amin'ny andininy 13. Exodosy 12:13 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe vakiko no andiny 12 de aveo vakiny andiny 13. Fandeha ameliny ny Egyptianina amin'ny zany alina zany aho eo tsariko hamonony matoa rehetra amin'ny tany Egypta tramin'ny olona ka tramin'ny biby fiompy ary ny Andriamanitry ny Egyptianina dia ho tsaraiko zaho ny ave. Ary ny raha de fa mantarimo anareo eo amin'ny trano zay toeranareo ary raha mahita ny raho dia handalo anareo ka tsy loza andringanareo raha mamelony tany Egypta aho. Etsy zany dia amin'ny alina Andriamanitra nandalo hamono matoa rehetra ao tany Egypta. De le raha zany teo amin'ny tataom-baravarana tolana roa fa mandalo Andriamanitra ka hitany amin'ny tranony zanak'Israely de tsy avelany hiditra ao amin'io trano io aloha satria misy zanak'ondry vonoana tao solony matoa ho antsika ankehitriny
fa manaiky ny saitsika minony fo de arovan'andriamanitra amin'ny loza isika tsy ny matoa antsika ihany fa sika rehetra misy satria kristy le matoa an'andriamanitra efa voomboka eo amin'ny fijaliana andasaka ny rany igny niatoka ny aitsika rehetra zava-dehibe zany le ra ary voalaza koa eo amin'ny andininy telo ambyroapolo exodosy 12 ny andininy telo ambyroapolo amin'ny anaran'i jesosy manao hoe fa iave andeha hamelony egyptianina ary raha mahita ny raha eo amin'ny tsy atao-mbaravara sy ny tolana roa iave dia handalo ny varavarana ka tsy avelony hiditra ao an-tranonareo hamely ireo ny mpandringana le raha zany de antoka mahatonga andriamanitra hoe ny olo amin'ity trano tia nyaino ahy nino ahy ka misy zanak'ondry vonona tao solony la matoa andrareo solony matoa ho antsika ankehitriny kosa de ny matoa an' jesosy matoa an'andriamanitra ny volany jesosy kristy miatoka ny aintsika rehetra miaro antsika amin'ny loza rehetra zao am'zao aretina atao hoe coronavirus de betsaka no matahotra n'izy io de miazakazaka makany amy vaccin ary misy ara tereny any amy fanja firena hafa de terena mihitsy ny olo anao vaccin fa hoan'ny olo ze mino ny rany jesosy ny rany jesosy de antoko ny fiarovana antoko ny mahatonga andriamanitra miainy ny fivavahana betsaka ny olona tsy mino am'zany ny fiangonana zay misy anay de tsy mba nanao vaccin zany misy fa le rany jesosy ny vaccin sady fiarovana fandresena azay zany hoe miantoka ny aina izy io satria nahoana moa raha faketsika ny levitikosy 17 ary andiny 1 levitikosy 17 andiny 1 misy fanambarany toy zao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo fa ny ainy nofo de amy raha ary nomeko anareo zay atao ambony altara anao fanavotona ho an'ny ainareo fa ny rano anao fanavotona satria aina izany fa zava-tsara ny teny eto fa ny ainy nofo de ao amy raha vao miala ny raha tapitra ny raha ontsika de maty le olona ao amin'ny ny ainy nofo de ao amy raha ary nomeko anareo zany atao ambony altara anao fanavotona ho an'ny ainareo fa ny rano anao fanavotona satria aina zany nandatsaka ny rano jesosy miantoka ny aitsika miantoka amy fiainantsika miantoka amy fiarovana antsika ho an'izay mino mampalahelo nge maheno hoe mpitandrina zany hoe pasteur zany de voan'ny coronavirus na pretra ny ataony olo hoe mopera ao zao zareo de tratra ny coronavirus de maty fa ny olo ao amy jeso tena ao amy jesosy voaro andriamanitra nge nampanaty tena fiarovany mialatsiny fa le raha aloha zany de voalaza eto fa hoe ao amy raha misy zany de nahatotr'andriamanitra ny raha hanavotany atsika andriamanitra nampanaty tena fiarovana araky nyvoalaza ao amin'ny salamo faraky amy 20 salamo faraky amy 20 de zao ny tenyandriamanitra indiny ny voalohany sy faharoa aloha vakiko mianaran' jesosy manao hoe ny mitoetra ao amin'ny fiarena zay an'ny avo indrindra de monina ao amban'ny aloko ny tsy toa zaho hilaza any aveko hoe fialofako sy batery fiarovana ho ay izy ary andriamanitra zay itokiko batery fiarovana raha matoky azy atsika ary raha izay marina ny tanteraka de ozy izy andininy faefatra ny volony elany no anaronany anao ary o amban'ny elany no jereo tsara eto hoe iankinanao ny alofanao ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany jereo tsara eto le teny hoe ny volony elany no anaronany anao ary o amban'ny elany no ialofanao manatena miaro manatena fialofana eo amban'ny fahasoavan'andriamanitra de ozy andininy fahadimy tsy atahotra ny ororo noho ny alina anao ino moa ny ororo noho ny alany ororo-tany misy oro-tany tena mafy mihitsy mampianjera trano ary mampivava ny tany de mahafaty olona maro ade ozy ko hoe na ny zanatsipika manidina noho ny andro oreo tafodrivotra mahery tafodrivotra tany hoe cyclone zany tornade zany amy tafilazany ary rivotra mahery
de zao tsy matahotra n'zany ny zanak'andriamanitra arovana io zany a misy tantara tanteratsaiko anareo misy tasodrivotra mahery tatia Madagasikara tsy tadiko na tamy taona firy tao amy firy de nangatana ny olona mba hiala amy trano am'zay trano malemilemy de zay moa nyroana mihitsy zay miala tato amty tranonareo ty nareo de zay le olo zay teo amy tranonay a le olona teo atsimonay a teo amvaratray de oza tam'le olona teo ame atsimo tranonay hoe mampalelo a fa tranonareo a vo misy avoazana fa nanay tsy maninona fa ahoana ozy misy ila le trano le tsinanana io a minjera de minjera io de makany aminareo fa tsy makao aminay nefa le trano io tsinanay avo be ary ny tranonay tena iva mihitsy dia gaga le olona fa ahoana ozy tsy makao aminay satria nareo nge ozy ny tena kaiky azy de ho hitanao a sabotsy ny andro nandeha mafy ny tafitrovodrivotra adia zay moa nandeha niangona ny sabotsy verina avy niangona ny atoandro de reko tsy teo antsony le trano teo atsinanana ny tranonay mijoro eo tsy ninjera ary le trano enjera araky ny tena marako tam'le olona hoe minjera ny trano nenjera tany amin'ny tranon'le olona saingy zao lavarangana ihany ny azo ny vo fa tsy naninona ny trano fa lavarangana ihany zany zavatra arovan'andriamanitra zany nohony am'le rano jesosy hatram'ny fananany de arovan'andriamanitra mokoa ny teny amin'ny salamo faraky amy 20 ihany ny andininy fahenina na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina na ny fandringanana mandripaka amy tatovonana misy mandripaka zao coronavirus ty mandripaka amin'ny alina ary fandringanana mandripaka amin'ny tatovonana arety mandringana mandritry ny alina tsy mifidy ora io na andro na hoe alina io fa mamely foana le aretina de besaka ny olona vo fa ny rano jesosy kosa ny antoko ny fiarovana tsy matratra zao koa ny ten'andriamanitra eo amin'ny andininy fahafito na de isy arivo aza lava eo anilinao sy ray ala eo akavananao de tsy atra aminao zany andininy fahavalo ijery maso fotsy ianao ka ho hitanao ny hamalina ny rasy fanahy arovan'andriamanitra ny olona mahita eo ary mandrea misy maty arihatra eran-tany be ny maty fa ny zanak'andriamanitra le ao am' jesosy zanak'andriamanitra ao am' jesosy moa iaho raha misy olo ao am' kristy de olombavao izy zanak'andriamanitra izy de ny rano jesosy ny antoko ny fiarovana de toizatsika ihany ny teny ny andiny ny fahasivy ka hatram'raiky me folo satria o ianao iaveo ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avondrindry de tsisy loza hanjoanao na aretina nakaiky lainao tsisy loza mahazo an'le olon'andriamanitra anony amy rano jesosy tsisy aretina nakaiky ny tranony fa izy andidiny anjeriny aminao mba hiaro anao eny am'zay rehetra aleanao ahoana moa jesosy raha nandray nanatanteraka fandraitsy amy fanasan'ny tompo izy hitatsika eo Mateo toko fa 4 de manazava jesosy amin'ny fandraitsy amy fanasan'ny tompo satria miresaka le noe de lazay fa hoe manambara ny rany le divaivao vakitsika zany Mateo 7:7 vakitsika amina rany jesosy Mateo 7:7 anandraiky apoka izy ka noho ny efa nisaotra de natorony azy ka nataony hoe tsonareo rehetra ity fa ity ny rako de ny amy fanekena zay latsaka mary ho famelan-keloko ny rano jesosy de antoko ny famelan-keloko zava-dehibe io ary manamarina an'zany ny tenin'ny sotra masina araky volaza eo amin'ny Hebreo toko fa 5 Hebreo toko fa 5 andiny 12 Hebreo toko fa 5 andiny 12 zao volaza ninaran' jesosy kristy tompo manao hoe arsake diovina amin'ny raha avokoa ny zavatretra araky lalàna fa raha tsy misy raha lazaka de tsisy famelan-keloko rano jesosy de manan-kery manadio hatrany amin'ny eritreritra volaza eo amin'ny andiny 13 amin'ny Hebreo toko fa 5 io manadio hatrany amin'ny eritreritra manadio ny fo manadio araky ny teny amin'andriamanitra manao hoe Hebreo toko fa 5 andiny 13 rano ny rano solahy sy ny rano mbolahy ary lavelony mbatrombovavy afafy am'izay voaloto no manamasy hatrany fanadiovana nofo mainky afany rano kristy
zay nanatitra ny tenany tsy manantsino an'andriamanitra tamin'ny alala fanamandrak'izay no hahadio ny fieritriretinao afaka amin'ny asa maty mba nimponareo ny andriamanitra velona raha an jesosy de manadiotra any amin'ny fieritriretina azotsika fanadiovana ny fo sy ny saina mba azotsika manompo an'andriamanitra ary asany lehibe tokoa ny amin'ny raha an jesosy satria tena zava-dehibe ho an'ny olona zenino ny raha an jesosy tena azo antoka mihitsy zany satria le raha an jesosy io de antoka manadio ary mamonjy antsika atrany an-trano toizy atsika ihany kolosianina toko voalohany andininy simy folo sy roapolo kolosianina toko voalohany andininy simy folo roapolo aminaran jesosy manao hoe fa sitraky ny ray fa hoagno no itoerany fahafenonana raketra sady izy no ampiavanany ny zavatra rehetra aminy ka de ny rany teo amin'ny fijaliana no nanaovany zany fampiavanana eny izy ho zao no fampiavanana izany na ny ety ambon'ny tany na ny eny an-danitra mazava tsara izy no ampiavana ny zavatra rehetra aminy ka de ny rany teo amin'ny fijaliana no nanaovany fampiavanana le rany jesosy de antoko ny fampiavanana antoko ny famelan-keloka fa antoko ny fanamarinana mazava tsara ny teniny andriamanitra eto fa le rany jesosy de tena azo antoka misy amonjena antsika anavotana antsika hatrany an-trany am'izao fiainany zao satria le rano jesosy le tena famonjena fanavotana ho antsika tokoa satria jesosy no antoka ny am'zany raha jerentsika ihany ko ao amin'ny apokalypsy toko fadimy de ny andininy sivy misy teny toy zao vaki isika mandomboka any andininy arao vakiny mba ny andininy fahavalo mba hazava tsara apokalypsy toko fadimy andininy valo sy ny sivy aminaran jesosy ary efa nyray ny boky izy ny zava-mananaina efatra sy ny olona efatra amby roapolo dia ny ankohako ateo anatrehany zanak'ondry sady samy nanana lokanga lovia volamena lokanga sy lovia volamena fiainy ditikazo manitra dia vavaka amin'ny vavaka ataon'ny olona masina zany le zavatra no ditikazo manitra moa zany de manambara ny vavaka olona masina ary ny hiry fikirambavao izy ka nna hoe hianao no miendrika haka ny boky sy hamany tomokaseny fa vovony ianao ary ny rahanao no nanavotanao an'andriamanitra olona avy amin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ny rahanao no nanavotanao mandika zany hoe nanavotana tylasinazy am'reny de hoe ny vidiananao nanavotanao vidiananao ny rano jesosy no antoko nanavotana ary raha io rehefa mindresaka ty mivavaka de tokony tao mitsy hoe amin'ny anaranao sy ny rahanao jesosy satria le rano jesosy tena antoka ny fanavotana sady firovana fandresena toy izy atsika ihany apokalypsy toko fa romby folo voaraha zay tena apokalypsy romby folo ty fa satana sy ny anjeliny resiny jesosy de nyroahana tany an-danitra tsy mana fitoerana mazotsony satana any an-danitra tsisy mpiapanga antsika tsony any an-danitra any azay na tonga ny tenyandriamanitra milaza ny andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo ny apokalypsy romby folo apokalypsy romby folo andininy sivy ka hatramin'ny raiky amby folo amin'ny lalan'ny jesosy manao hoe ary nazera lay drakona de lay menarana ela zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka zao tolo zao de nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera tany de nahare feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny de tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjanganana rambantsika ary ny fahefan'ny kristiny satria nazera le mpiampanga ndralantsika le miampanga azy anatr'andriamanitra andreo manalina ary izy reo zany hoe le olo mivony zany le olo am' jesosy ary izy reo naresy azy naresan'ny satana sy ny devosy menarana ela drako zany noho ny amin'ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy any jesosy na de ho faty azy eny ny olo am' jesosy zany de mandresy ny devoly ny fahefany ny fankapana rehetra ny amy rano jesosy ary zay naprisiko amin'ny olona matetika rehefa mivavaka de azajana fotsy hoe farana fotsy hoe amin'ny anaran' jesosy fa ampy hoe so ny finoana ny rano jesosy rano jesosy antoko ny fiarovana fandresena anankeny antsika ho marina
ary arovana antsika ihany koa ary misy tena ary amin'ny hebreo toko fa telo amby folo hebreo raiky telo amby folo andiny raiky amby folo misy teny toy zao vakitsika ary ro mifolo aminaran'i jesosy manao hoe hebreo toko fa telo amby folo andiny raiky amby folo amby folo fa rehefa nentiny mpisorona be niditra ho amin'ny fitoerana masina ho fanalitra no niota ny rany biby dia nidorana teny ivelan'ny tombony fatiny ary am'izany jesosy koa dia niatra teny ivelan'ny vavahady mba hahamasany olona amin'ny rany tsa fa le rany jesosy zany dia antoko ny fanamasinana mpisorona taloha dia rehefa mamono zanak'ondry dia alaina ny raha dia voalaza teo hoe alaina ny fanaritra noho ny ota sy ny rany biby dia midorona teny ivelan'ny tombony fatiny dorona ivelan'ny tombony fatiny ary ny raha kosa navoaka teny ivelan'ny tombo ary rehefa nenti mpisorona be niditra atao amin'ny fitoerana masina ny fanaritra ny ota ny rany biby dia nidorona teny ivelan'ny tombony fatiny natao amin'ny tempoly azafady ka teto amin'ny tempoly ny rany ny zanak'ondry anamasina anakenany olona ho marina ary dia zao jesosy koa niatra teny ivelan'ny jerosalema niatra teny mihitsy izy teo amin'ny asofijaliana dia nandatsaka ny rany izy atao enony tsy famelan-keloka ihany na fanamarinana fotsiny fa anamasinana antsika ihany koa fanamasinana dia so antsika andriamanitra fa tena zava-dehibe ny amin'ny rany jesosy ka rehefa mivavaka dia azadiny mihitsy miteny hoe amin'ny anaran'i jesosy tsy noho ny finoana ny rany dia andriamanitra namarina rehefa enomintsika le raha dia andriamanitra mihitsy anatanteraka ny fikasany sisapony eo amintsika atonga antsika ary famelan-keloka sy fanamarinana an'andriamanitra ny voninahitra ary mandrak'izay ny famindram-pona ivavaka atsika misaotra anao zahay andriamanitra fa mampamonjy anao amin'ny lalan'i jesosy ka natonga anay zanakao rainao ny rainay dia mino zay fa jesosy mitondra ny rany ianao atrehanao amivavaka tsetrin'olona izany raha izany no anekeny anay ho marina iarovana anay amin'ny losa tamborehetra ary koa antanteraka amin'ny fanamasinana tsy fanamasinana ihany fa atonga anao koa atonga anay mihoatry mompandrisy no zany fonany rany jesosy ny filazana azy dia hoanao ny dera hoanao misaotry ny voninahitra andriamanitra satria fitiavana mandrak'izay nitiavanao anay ananao zay azo atao rehetra ianao mba atonga anay anala amin'ny finoana mihoatry mompandrisy ary vomina itseny jesosy am'irao ny lanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo avy nazareta sy ny finoana ny rany nanaovany zavavako zany misaotry andriamanitra amen alleloia dia manao viloma fitratra indray tompoko fahasoavan'andriamanitra eo amintsika rehetra dia mba ho tanteraka amintsika ny fikasany dia amanaraka indray amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo avy nazareta amen